Faly miarabantsika tsy avindray amin'ity sabata maraina fa raika am'roapolo volana septambra ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny izao maraina izao indray ahafahantsika miaona aminy ary koa mandray ny famindram-pony. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonainan'io dia vavakisika. Anay tsara indrisin-danitra tolotra ianao ny tera ny laza ny asa sy ny voninahitra. Misaotra anao izay fa mbola nomenao tombontsoa lehibe dia ny ahafahanay miaona aminao. Tompo ankahirezo ny fonay ary aokanenao tompo hiasa eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Ny marary ane ho atsanganao, ny kivy ho ampaherezinao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohaten'ny mofinainantsika androany dia manao hoe eto amin'izao tontolo izao fa tsy azy. Nalaina amin'ny Jakoba 4:4 manao hoe ry mpisitaka mijangajanga tsy fantatrareo fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisaikazana amin'izao tontolo izao. Koa na iza dia ho sakaizan'izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Amen. Efa tombotra ny andro lehiben'i Jehovah. Rehefa miseho eny amin'ny raholanitra Kristy dia ho very tokoa ireo izay tsy nikatsaka azy tamin'ny fony manontolo. Ireo izay nanaiky ho fitahana, ny fibebahana sy ny fiovam-po ary ny famafana ny fahotanitsika no any antoka ho atsika. Ireo izay mikatsaka ny tompo amin'ny fo ankehitriny sy mampietry ny tenany eo anatrehany ka mahafohy ny fahotany no mendrika ikambana amin'ireo ankonan'ny mpanjaka amin'ny alalan'ny fanamasinan'ny fahamarinana. Ary ireo no ahitan'ny mpanjaka ao amin'ny fahatsara-tarehiny. Ninonina fahalalana nanan'ny olona izay mahatsapa ny fianteherana amin'Andriamanitra ihany sy tarihan'ny fanahy masina no tonga mpampianatra mahomby na koa ahita fahombiazana eo amin'ny fitariana ireo iasan'ny hery miasa mangina avy aminy ankeo amin'Andriamanitra. Mova ireo izay tsy manaraka ny torohevitr'Andriamanitra azo ekena ho mpitarika ao amin'ny sahany ihany koa. Ahoana moa no heverantsika ho mpitarika azo antoka izay maneho ny toe-tsain'ny finoana sy izay tsy maneho ny tena fiainana araka an'Andriamanitra amin'ny teniny sy ny toetrany akory. Fa io manko ny voalaza ao Mateo 7:20 manao hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha tsy miovy ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy ianareo. Noho izany dia tokony ampileferina ao ambany ziogan'i Kristy ny izahotsika. Manasa ny rehetra ilay mpampianatra lehibe mba hianatra aminy fa tonga tokoa ny zanak'olona hamonjy ny very. Ireo izay maniry ny voavonjy anefa dia tsy maintsy maniry no vonjena araka ny fomba nitendren'ny tompo hanaovana an'izany fa tsy araka ireo safidin'ny tenany. Antsoina noho izany ianao mba hovaka an'Andriamanitra manokana amin'ny heviny ambony kokoa noho izay atsapany maro an'izany. Tokony ho afaka amin'ny fanaon'izao tontolo izao sy ny fahazarany tokoa manko isika ary tsy tokony handeha araka ny fihetseham-pon'izao tontolo izao isika fa tokony hafana fo amin'ny fanompoana rehetra eo amin'ny tompo. Ny irina dia ny sabata ity hamelombelona ny foamam-panahintsika ka tsy harovantsika fa efa zanany sy mpiara-miasa amin'ny tompo tokoa isika. Amen. Andriamanitra tsara indrindra mbola velom-pisaoranao izay amin'izany teninao izany. Tompo aoka ny ho fanavaozana ho anay ny tontolo andro anio ka ahatsiaro an'ireo tombontsoa rehetra efa azonay miaraka aminao izahay. Any ahatsiarovanay ihany koa dia efa mandalo izao fiainana izao fa lehibe lavitra ny zavatra homaninao anay. Aminaran'i Jesosy, amen. Savior.